Topoklasy toboko vavy isaorany no tsy miala amin'ny fahitalavitra matv amin'ny takarivana sabotsy idy manolotra ny arahaba ombampiry rentso ihany koa ary tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy isan'ny vaovao isongadina hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny tontolo politika isany amin'izany ny fiafarana ny filan-kevim-pirenena ny antoko radilo hafa eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana indray dia ny fanombohan'ny herinandron'ny fahasalaman'ny renitsin-jaza amin'ny alatsinaino avy izao ary ny zavanisy teny amin'ny anjery manontolo teny tao anatin'ny tsaony ely amin'ny mety izarana ny tranon'ny mpianatra eny antoerana eny fa manintona ny sain'ny be sy ny maro ary mbola iron'ny sainan'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny tontolo politika ny farana androany ary ny filan-kevim-pirenena fahadimy ny antoko grado eloafo androany no nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ilay feikevitra n'olanina tao anatin'izay roa andro ny diniana izay ny mpikambana eo anivon'izay grado eloafo izay amin'ny akapeny dia ny mahakasika ny raharam-pirenena ny fivoahana amin'ny krizy ary ny votoatan'ny fifidianana no tena ao anatin'izany feikevitra izany. Mitsipaka ny ametrahana teteza mita vaovao ny antoko grado eloafo izay noforon'ny tovana arabe tsonota araky ny hevitry ity antoko ity dia mety hitarika savorivory ny fisian'izany. Ankoatra io dia manohatra ny fanemorana ny fifidianana ary mitaky ny tokony hitazomana ny tetiandrom-pifidianana izay efa voafaritry ny senity ity antoko ity araky ny feikevitra izay notapahan'ny mpikambana ao aminy nandritry ny filan-kevim-pirenena izay natao omaly ny toy androany. Ankoatra io anisan'ny zava-dehibe notapahan'ny filan-kevim-pirenena ny antoko grado eloafo ny fanohanana ny filohan'ny MTS Roland Ratsiraka ho candidat filoham-pirenena. Anohitra sy anohana analematoa Roland Ratsiraka ho candidat firenena noho ireto antony ireto. Voalohany, fampirona kely ao anatin'ny escopole satria efa maro loatra ny mpikatsaka ho fidiny. Faharoa, olona mandihy tanana ary tsy mpamatika palitao andriamatoa Roland Ratsiraka. Fahatelo, manaiky ny programa fotsy ny radio hafa izy dia niady amin'ny fanatrana ho fanarenam-pirenena satria misy fitovizany mipetraka ny programa ny grado hafa sy ny programa ny MTS araky ny fanazavana dia nolanin'ny mpikatroka grado eloafo tsy misy nitsipaka ny fanohanana ny Roland Ratsiraka ho candidat filoham-pirenena. Androany ihany koa no nampahafatana ny mpikambana mandrafitra ny bureau politika ny antoko grado eloafo ka anisan'ny voafidy hitarika indray ny antoko grado eloafo ny profesora Randria Marolasa Louis Paul.